fa hitanao zany hoe tsy ireo mihitsy zany le hoe lalàna misy aloko ny zavatsoa avy fa lalàna hafa mihitsy. Raha ity tenin'Andriamanitra ity zao ny raisitsika dia zao hoe io aloko ny zavatsoa io izy dia zao tsy ny tena endrika izany zavatra zany dia tsy mba mahatateraka ny olona manatona amin'izay fanatitra teriny mandrakariva isa taona. Zany hoe misy olona anankiray manatitra dia nalaza hoa tamin'izany isa taona dia le hoe andro fanavotana. Ka iny olona manatitra iny matoa izy manatitra lalàna no mipaiko azy anatitra ary ny fomba fanatanterana n'iny fanatitra iny ary mbola lalàna ihany koa hoe zao ny atao na ny andro na ny zavatra hoentina na ny fombafomba fanao reo rehetrarehetra reo zany dia lalàna daholo mipaiko an'izay. Raha zay zao ny raisina dia hoe zany manatitra zany miodina sy tafiditra ao anatin'le hoe lalàna-pisoronana. Dia iny lalàna iny dia ozy izy hoe tsy mahatateraka an'le zavatra, tsy mahatateraka an'le olona manatitra na dia indray mandeha isa-taona na impiry.
mazava zany fa zay lalàna momba an'izay no soritana eto hoe lalàna misy aliko ny zava-tsy ho avy. Ary tena marina tokoa le izy satria zao no antony. Io fanatitra naterina isan'andro io ange sy ilay atao isan-taona dia alika tokoa, fa le tena izy ozy izy dia zao vakitsika amin'izay ny 15 sy ny 17. Hebreo 10:15 sy ny 17. Eno tsara ange ny tenin'Andriamanitra rehefa nolazainy teo hoe ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra hodorana ary ny fanatitra noho ny ota dia ireny aterina araka ny lalàna no tsy ilainao ary tsy sitrakao. Dia hoy indray izy, inty aho tonga hanao ny sitraponao. Manaisotra ny voalohany izy mba hampitoerana ny faharoa. Eo amin'izay ny dikan'le aloka no mazava amintsika hoe rehefa nolazainy teo hoe fanatitra latsa-dra ao anatin'ny lalam-pisoronana zany, fanatitra hoanina sy ny fanatitra hodorana anatin'ny lalam-pisoronana zany, ary ny fanatitra noho ny ota mbola ao anatin'ny lalam-pisoronana zany. Reo izy dia aterina araka ny lalàna zay le hoe lalam-pisoronana. Dia voalaza zany hoe no tsy ilainao ary tsy sitrakao. Zany hoe rehefa tonga le fotoana tapitra ny vanim-potoanan'le aloka dia tsy ilaina intsony ry fanatitra rehetrarehetra ireo, tsy sitraka intsony. Dia hoy indray izy, Jesosy zany ty resahana ity inty aho tonga hanao ny sitraponao. Jesosy zany no niteny hoe ity aho tonga hanao ny sitraponao. Zany hoe rehefa tsy nilain'Andriamanitra intsony le fanatitra latsa-dra isan-karazany dia Jesosy izay no miteny hoe ity aho tonga hanao ny sitraponao. Zany hoe le fanatitra latsa-dra sy ny fomba fanao rehetra sy ny zavatra momba an'izay, ireny le atao hoe lalàna misy aliko ny zava-tsy ho avy. Iza na inona le zava-tsy ho avy? Jesosy Kristy izay niteny hoe ity aho tonga hanao ny sitraponao. Ary marina zay satria ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana dia naseho ara-tandindona izay atao hoe aloka tamin'ny alalan'ireny fanatitra isan-karazany fanao talohan'ny hazofijaliana ireny. Ka mazava be zany fa ny lalam-pisoronana no atao hoe lalàna misy aliko ny zava-tsy ho avy. Le zava-tsy ho avy dia tsy inona fa ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana izay naseho ara-tandindona aloha tany aloha. Ka rehefa tonga amin'izay le tena izy le hoe ity aho tonga hanao ny sitraponao, tsy inona intsony moa ny ilana an'ireny. Zay no mahatonga an'le hoe lalam-pisoronana tsy nampiasaina intsony hatramin'ny hazofijaliana hatramin'izao. Zay leo amin'ny 15 hoe manaisotra ny voalohany izy mba hampitoerana ny faharoa. Inona ny voalohany? Lalàna misy aliko ny zava-tsy ho avy, lalam-pisoronana sy ny namany. Inona ny faharoa? Jesosy Kristy miantona sy maty teo amin'ny hazofijaliana mandraka androany iny no mipetraka. Tsisy idirany amin'le hoe tsy maintsy atao na ny didifolo sy ny karazana, fa ny fandikanan'le didifolo mihitsy nahatonga n'io zavatra io hoe naseho ara-tandindona aloha dia avy eo naseho amin'ny tena izy. Fandikan'ny olombelona n'le didifolo dia ohatr'izay no fanazavana n'io zavatra io zany. Fa ndao ary hijery mikasika an'le didifolo amin'izay tsika satria io moa zany notrany hoe miverimberina matetika ary ny fandarantsika farany dia mbola nampatsiahy ihany hoe raha te hiditra any amin'ny fiainana ny olona mila mitandrina ny didifolo. Ary ny tenin'Andriamanitra atao amin'le Jakoba 2:10 dia ny arahantsika nahita fa tsy azo analana le didifolo fa raharay amin'ireo fotsiny ny soronao ka tsy tandremanao na hoe tsy arahanao mpandika an'izy folo ihany ny anaranao eo anatrehan'Andriamanitra satria tsy azo analana reo. Ka io didifolo io hojerentsika zany amin'ny Tsipriana hoe inona avy, fa alohan'ny hamantarantsika hoe inona avy aloha andao mba hojerevantsika tamin'ny fomba hoana aloha no nisiny zany atao hoe didifolo zany. Tenin'Andriamanitra avy hatrany ary no vakitsika ao amin'ny Exodosy 2:3-9. Exodosy 2:3-9 dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Exodosy 2:3-9 zao no vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa vita ny teny nataony tamin'ny Mosesy tao an-tendrombohitra Sinay dia nomeny azy ny vato fisaka roa izay nisy ny vavolombelona, dia vato fisaka voasoratry ny rantsan-tanan'Andriamanitra. Ity zany no mamaritra hoe ohatran'inona aloha raha jerena ivelany zany hoe didifolo zany. Dia rehefa nisy fotoana zany ny fampiresahan'ny Mosesy tamin'Andriamanitra tao tendrombohitra Sinay, nandritra ny andro maro dia maro. Rehefa vita ny teny izay eo ambony rehetrarehetra sy ny analoha rehetrarehetra ny mamaritra an'izay teny izay, be dia be ny zavatra andresahan'i Jehova tamin'ny Mosesy tamin'izany. Vita daholo ny teny dia inona zavatra nitranga?
nomeny azy, zany hoe nomen'Andriamanitra any Mosesy ny vato fisaka roa izay nisy ny vavolombelona. Ny atao hoe vavolombelona dia tsinona fa ny didifolo. Ary misy dikany be izay anarana hoe vavolombelona izay ny didifolo satria mifandray amin'izao raha-pianaritsika izao zany zay, satria io ny vavolombelona hitsarana ny olona hoe nanaraka an'ity sa tsy nanaraka an'ity. Da tsika marina zay. Dia vato fisaka voasoratry ny rantsa ny tanan'Andriamanitra. Ny tena marina dia zao tsy nisy avy tamin'ny Mosesy ny didifolo na iray aza. Zany hoe ny didy aloha dia Andriamanitra mihitsy nanao hoe reto avy ny tena izy, fa tsy Mosesy ny namorona an'izay. Le vato fisaka koa tsy hoe Mosesy ny namorona azy fa Andriamanitra. Fa ny tena zava-dehibe dia le soratra tsy nisoratan'i Mosesy, tsy nisokirin'i Mosesy, fa ratsa tanan'Andriamanitra mihitsy ny nanoratra an'izy io. Ary zay no ataoko hoe tena mahagaga satria raha ny maha-olombelona antsika moa sarotra be zany hoe hanoratra amin'ny vato zany. Kanefa zay ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra zay. Ny tena tsindriko mafy zany dia zao, ny didifolo dia tsy fisainan'olombelona fa avy amin'Andriamanitra. Ary tsy asan'ny tanan'olombelona fa asan'ny tanan'Andriamanitra. Ary tsy soratra ny soratan'olombelona na i Mosesy fa ratsa tanan'Andriamanitra nanoratra azy. Ka eto amin'ity vanim-potoana ity izay resahako hoe rehefa vita avokoa ny resaka ny fanaovan'i Mosesy tamin'i Jehovah tao an-tendrombohitra Sinay, dia natolotra azy fotsiny hoe vato fisaka roa, dia tao anatin'io misy an'ilay hoe didifolo. Fa tsy hoe teo akory vao nosoratana, tsy hoe teo akory vao nomena ny didifolo fa mbola tsy tonga tao an-tendrombohitra Sinay akory i Mosesy dia efa nomen'Andriamanitra ny didifolo. Vakitsika anie ny Exodosy toko 20 anamarina antsika an'izay. Exodosy dia ny toko 20 dia ny 1:voalohany. Exodosy toko 20 1:voalohany sy ny 2 aloha no vakitsika. Izao ny voalaza ny teny eo amin'ny soramandry zao dia hoe ny nanomezan'Andriamanitra ny didifolo. Teo zany mbola tsy tonga tany amin'ilay hoe fifampiresahan'i Mosesy sy Jehovah tao an-tendrombohitra Sinay dia efa nomen'Andriamanitra le didifolo. Fa saingy rehefa vita le fampiresahana zay vao natao atsoratra tamin'ny alalan'ny vato le izy. Vakitsika ary ny 1:voalohany sy 2 amin'ity Exodosy toko 20 ity hoe, dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe, izaho no Jehovah Andriamanitrao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano na handevozana. Ny dika zany dia hoe mbola Andriamanitra mihitsy no niteny mivantana ho an'ny olona, ary zavatra niteneniny tamin'ny olona tamin'izay dia didifolo. Tonga zany dia niteny mivantana Andriamanitra por fotsika zany amin'ny 1:20. Eo amin'ny 1:20 dia zao no voalaza ny teny amin'ny Exodosy toko 20 ihany hoe, ary ny olona rehetra nandre ny kotrokorana sy ny feon'ny anjomara ary nahita ny helatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka, ary noho nahita izany ny olona dia torakovitra izy ka nijanona teny lavitra eny. Toy izantsika 1:20 dia hoy izy tamin'i Mosesy, aoka ihany ianao no hiteny aminay, dia iaino izahay, fa aza Andriamanitra no miteny aminay fa andrao maty izahay. Hitantsika zany hoe tamin'ny fotoana nanomezan'Andriamanitra ny didifolo azy zanak'Israely dia tsy Mosesy akory no mbola noteneniny, dia Mosesy indray no nampita azy tamin'ny olona, fa avy hatrany dia Andriamanitra sy olona, dia ny feon'Andriamanitra mihitsy ny tonga dia henon'ny olona rehetra ny vantana. Mba ahafahantsika milaza zany hoe tena natao an'ny olona marina dia ny olon'Andriamanitra ny didifolo, ary Andriamanitra no teny azy ny vantana. Dia ny angavy le olona hoe natahotra nahita le zavatra nitranga rehetra hoe kotroka, elatra, feo, tendrombohitra, voatsetroka sy ny sisa dia natahotra ny olona, dia aleo tsy ohatr' izany intsony manaraka, fa aleo ianao no miteny aminay, fa tsy zakanay le hoe Andriamanitra no miteny mivantana aminay. Zay ny dikany teny. Ka ny azoko ambara zany dia zao, ny didifolo dia nomen'Andriamanitra ny olona, ary izy mivantana mihitsy no nanome azy tamin'ny olona, fa rehefa vita fotsiny ny fotoana ny fampiresahan'izy sy Mosesy, zay vao natao atsoratra le izy mba ho fampatsiarovana n'le teny nolazaina eto. Dikany ary dia zao zava-dehibe tsy azo tsinitsiniavina zany didifolo zany. Ary io le niresahana hoe tsy analana na ray aza, fa rehefa folo dia folo. Manarak'izay rehefa hitantsika zany hoe zay zany ny tantaran'ny didifolo dia tatio ariana moa raha somary tantaraina kely zany dia zao nandritra ny 70 andro sy 70 alina Mosesy zany tao amin'ny tendrombohitra Sinay foana ny fampiresaka tamin'Andriamanitra. Dia nandritra an'izay zany ny olona tetỳ ambany ny tendrombohitra Sinay dia
memenina daholo nakaizy Mosesy tahak'izay ihany zay tany Egypta sy ny sisa dia nisy zavatra hafa nataony zareo moa teo nanery any Arona tamin'izay fotoana izay raha lahy Mosesy hoe manaova Andriamanitra ho antsika fa Mosesy tsy hita izay nalehany dia rehefa raikitra moa ny ataontsika hoe ady saritaka tamin'izay fotoana izay dia nekena ihany zany hoe andao ary anao Andriamanitra volamena isika dia natao iny dia azonareo vakina moa ny tantara rehetra dia hitanareo izay zavatra zay ao aorianany Exodosy 20 io dia zao verina avany ary Mosesy tapitra ny 710 alina efa niaraka an'ilay vato fisaka izy tamin'ny fotoana io dia gaga izy sady tezitra no taitra zany nahita n'le nataon'ny olona efa nivavaka tamin'ilay Andriamanitra natao tanana Andriamanitra sary volamena tamin'izay fotoana izay dia tezitra Mosesy dia nalain'ilay vato fisaka dia nakapony potika zany le vato fisaka dia nisy zavatra nitranga moa tamin'izay nanehoan'Andriamanitra ny fahatezerana dia avy eo lasa indray Mosesy niverina tany amin'Andriamanitra tany an-tendrombohitra Sinay dia taondray izy naharitra 700 andro sy 700 alina dia ny zavatra nitranga tato aoriana raha hoe ny didi folo ndresana dia zao nanamboatra vato indray Mosesy solony le nipotehany teo Mosesy indray ny nanamboatra n'le vato fa saingy zao rehefa vita le vato fisaka mitovy an'le tamin'ny voalohany iny ihany dia nisoratan'Andriamanitra ihany fa tsy Mosesy nanoratra azy dia naverina teo ihany le didi folo ohatr'izay zany dia iny vato fisaka faharoa iny amin'izay no voatahiry nandritra ny taona maro dia maro da maro dia ny hoe vato fisaky ny lalàna na ny vato fisaka misy ny vavolombelona ny filaza azy izay tsinona fa ny didi folo ihany andao ary ho apetratsika tanteraka amin'izay hoe inona avy ireo didy ireo azonao vakina zany izy manomboka amin'ny andininy fahatelo Exodosy 20 azafady Exodosy 20 manomboka amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fafito amby folo ao zany mirakitra ny didy voalohany faharoa hatramin'ny fahafolo hatrany amin'ny fahafolo fa le izy ny soratana tao anatin'ny vato fisaka anankiroa ny vato fisaka voalohany dia ny didy voalohany ka hatramin'ny didy fahaefatra didy folo voalohany ka hatramin'ny fahaefatra zany hoe ny andininy fahatelo ka hatrany amin'ny andininy raika amby folo zay zany didy efatra voalohany zay dia ny vato fisaka faharoa kosa dia ny ambiny anakenina zany sisa dia manomboka amin'ny didy fahadimy ka hatrany amin'ny didy fahafolo ireo zany voasoratra tao anatin'ny vato fisaka anankiroa dia isika moa zany hijery tanteraka mihitsy mombamomba nyty didy folo ity fa saingy zao misy fanontaniana ray napetraky ny fariseo teo anatrehan'i Jesosy ny ray andro izay mety ho apetrakareo ihany koa androany na amin'ny fotoana anankiray aorianany androany fa zany hoe mino moa fa tsy ho apetraka antsony izy rehefa hitanao ty tenin'Andriamanitra ity sy hazava aminao Matio 2:20 ary zay teny zay Matio 2:20 dia ny andininy fa 4:30 ka hatramin'ny 70 Matio 2:20 andininy fa 4:30 hatrany amin'ny andininy fa 70 zao ny voalazany teny ary fa ny fariseo noho nandre fa nampahasina ny sadoseo izy dia niangona ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nakafana azy ka nanao hoe mpampianatro ny didy manao ahoana moa no lehibe ao amin'ny lalàna dia hoy Jesosy taminy tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny sainao rehetra izany no didy lehibe sady voalohany ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao izany didy roa izany no iantonany lalàna rehetra sy ny mpaminany amin'ny mahafariseo azy moa zany sy mpanora-dalàna dia tena hoe mpahay lalàna izy ary ny tenin'Andriamanitra eto dia nilaza fa nakafanahan Jesosy izy zany hoe te hamandrika an' Jesosy zany hoe ahoana mba fahitany hitany mombamomba ny lalàna fa izy toatra mampianatra be ohatran'izao dia zao ny fanontaniana napetraky reto olon reto ny didy manahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna dia namaly Jesosy anankiroa ny valiny voalohany ozy izy dia zao ny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny sainao rehetra zay ny ray ary ny faharoa izy zay tahaka azy ihany zany hoe tsy hoe tia ny lehibe dia tia lehibebe kokoa na tia ambanimbany kokoa fa mitovy ihany izy roa reo izy dia ny faharoa izy dia zao tiavany namanao tahaka ny tenanao
dia ny faranan'i Jesosy hoe reo didy roa reo no hiantonan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Inona ny dikan'izany? Satria tsika mety eritreritra hoe ny pastera milaza fa didy folo ny tena zava-dehibe, tsy zalo milaza an'ilay izy fa ny baiboly araka ny fampianarana ny anarantsika teto. Dia ahoany ty tenin'i Jesosy ty hoe tiavany namanao reo ihany zany tokony atao. Dia Jesosy enefa nyteny reo roa reo izy dia mitovy aloha fa tsisy ambony sy ambany, ary reo roa reo no hiantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Zany hoe miantona amin'ireo daholo zany ny didy rehetra izay tokony ho tandremana, ka raha mitenitsika hoe misy ny lalàna fototra miantona amin'ireo anankiroa reo ange. Misy ny lalàna tsy maintsy atao zay sisa ny lalàna tena tadiavintsika tandremana amin'izao fotoana izao miantona amin'ireo roa reo. Satria nahoana? Raha miteny izy hoe tiavany Jehovahandriamanitra ao, dia le takela-bato anankiray zay, le didy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, ao amin'ny didy folo. Fitiavana an'Andriamanitra daholo reo, dia ireo no tadiavin'Andriamanitra ahafahana manam-porofo fa tia azy tsika. Misy teny zao ao amin'ny Jaona 4:15 manao hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ho fanamporofona zany fa fitiavana an'Andriamanitra dia ny fitandremana ny didiny. Mbola mafisina zany amin'ny Jaona 1:2-9 hoe zao ny fitiavana an'Andriamanitra ozy dia ny fitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Ka raha ohatra misy teny eto zany hoe tiavany Jehovahandriamanitra ao mifono rehetra, le takelaka voalohany iny, vato fisaka voalohany, didy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Dia mipetraka ihany koa ny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, dia ny didy 5 ka hatramin'ny 10 iny ilay hoe vato fisaka faharoa. Satria mombamomba ny olona daholo io didy manaraka rehetrarehetra io. Dia ireo ihany zany hoe mamintina ny didy 10 ihany, reto didy lehibe lazain'i Jesosy reto hiantona ny lalàna rehetra. Zay mantsy mahatonga le hoe hiantonany, satria mifandray amin'io fitian'io daholo ny didy sy ny lalàna rehetra. Ka tsy didy hafa akory io fa raha tiana tanteraka hoe tiavany Jehovahandriamanitra ianao, ahoana ny fomba hitiavana azy? Didy voalohany, didy faharoa, didy fahatelo, didy fahaefatra ary didy fahaefatra aloha. Dia raha miteny indray hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, didy 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rehefa vakinao daholo zany le didy 10 dia hitanao hoe tena marina izay zavatra izay, ary isika tsy maintsy hiditra amin'ny fampahafantarana sy ny fampahalalana an'ireo didy 10 reo fa ny fotoanantsika moa efa ho tapitra, fa ianao zany mamaky manomboka eo amin'ny andininy fa 1:10 aloha ka hatramin'ny 7:10. Dia izay zany le fitiavana ny namana, ary ekeny be sy ny maro rehetrarehetra eo. Exodosy io 2:20, andininy fa 12.